etsy amin'ny kianjana larobia kosa indray izy ity ho an'ny firaisana fahadimy kosa indray dia anisan'ny mikarakara izay fananana izay ihany koa ry zareo filevana ao anatin'ny firaisana fahadimy ka ary fikambanan'ny ray aman-dreny sy ireo club no mikarakara izany fananana izany tanterahana tetsy amin'ny kianjana larobia ny famaranana rehetra tamin'ny ity tontolo andro ity omenanao ary ny vokatra tamin'izany. Ekipa 2-telopolo no nifaninana tamin'ny tao anatin'ny firaisana fahadimy ho an'ny taranja baolina lavalava. Ny tanjona tamin'ity araka ny nambaran'ny mpikarakara dia ny ananganana ekipa matanjaka ao anatin'izany firaisana fahadimy izany. Isan'ny manana tanora maro ny firaisana fahadimy raha eo amin'ity taranja baolina lavalava ity kanefa tsy dia hita taratra loatra izay eo amin'ny faninanana aty anatin'ny seksiona Antananarivo renivohitra ka izay no nisinina izao faninanana izao. Ekipa 2-telopolo araka ny fantatra no niatrika izany faninanana izany ka androany no nitanterahana tetsy amin'ny kianjana larobia ny lalao famaranana. Ka ity lalao famaranana raha antsika voalohany amin'ny sary ity dia ny fihaonan'ny 15 Pantera sy ny USM Manjakaray. Ry zareo avetsy Manjakaray manao akanjo ena amin'ny sary no nivoaka nandresy tamin'ny isa 2-telopolo no 5-ambinifolo. Teo amin'ny famaranana ho an'ny divisionna faharoa dia ny RFI manao akanjo mainty amin'ny sary sy ny ATM Manjakaray manao akanjo fotsy kosa indray ireto tafita tamin'ny lalao famaranana ireto. Ry zareo avetsy Manjakaray ihany koa teto no mbola nivoaka nandresy tamin'ny isa 7-ambinifolo no enina. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany no azo lazaina fa dia ny fandanja tsara ihany ny lalao amin'ny rotota. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nazava ny fivoahan'ny ATM Manjakaray mpandresy tamin'ity lalao famaranana ity. Ty zavatra ty moa dia nomanina ao anatin'ny intersaison mijanona teo ny momba ny rugby dia ina mba zavatra ho atao an'ireto tanora ataon'ny boriboritany fahadimy hoe andao hanomana ny zao lanonana izao zany efa nomaniny efa 3 volana lasa zavatra zao dia androany ny final tonga amin'ny tanjona famaranana izay tsotra fitaizana mandrondrana ny fiainany anivon'ny fiarahamonina ary itonony atao hoe izay anatin'ny vahoaka amin'ny sport anankiray izay fitaizana ny vatana ny saina ireo tanora ary anatin'ny tany zanako ny boriboritany fahadimy daholo tokoa izy rehetra ireo tia adinom-balahy tia izay maharesy tsiobiana izay resy tsy akaina fa amin'ny boriboritany fahadimy mazava tsara mihitsy. Teo amin'ny famaranana ho an'ny divisionna voalohany kosa dia ny ATI Vandry no nandresy ny GSM Manjakaray tamin'ny isa 9-10. Araka ny nambaran'ny mpikarakara dia vonina hatrany izy ireo ny anomevahana sy ampiroborobo izay taranja baolina lavalava izay ao anatin'ny firaisana fahadimy.